dia mbola ho ampitombona amintsika hatrany ery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Andeha ny Tesalonianina 2 toko 1 izay efa finaky ny mpanompony teo no angalantsika ny hafatra. Andeha ho vakiantsika miaraka ny andinin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo ry rahalahy, fa mahamendrika izany satria mitombo fatratra amin'ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra. Amen. Ny tena anisany mampalaza ny fiangonana Tesalonika ry havana dia izy tia fatratra ny soratra masina, mandalina ny soratra masina. Ary noho izay resaka hoe fandalinana, fanakakaizana ny resaka soratra masina izay dia ny vokany ny tombo ihany koa ny fifankatiavana teo amin'izy ireo. Ny tena finoanan'Andriamanitra ry havana dia miaraka mandrakariva ny fitiavana ny namana. Ny tena finoanan'Andriamanitra dia miaraka mandrakariva ny fitiavana namana. Ny finoana no andeha ataontsika hoe faka ny zava-maniry anankiray dia ny voavoakany ny fitiavana namana. Ny azo anankiray mampitombo mamoa tsara izy ry havana dia salama tsara, mitombo ara-dalàna, mandeha araka ny tokony ho izy. Ary tahaka izany ihany koa ny kristianina. Rehefa mitombo amin'ny finoana ara-dalàna ianao tsy sampony ianao zany dia mamovo ianao. Fa ny voanisan'izay tokony amoazanao dia ny fitiavana ny namana. Ahoana moa no mahatonga an'izany ry havana? Arakaraka ny tombonitsika, ny tombon'ny fifankatiavana natao hoe finoana dia fifandraisana amin'izay inontsika ihany koa izy io. Dia Andriamanitra izay inontsika dia Andriamanitra fitiavana. Lasa anaminao zany ilay toetra an'Andriamanitra, satria tadidio ry havana malalao amin'ny tompo fa ny fiaonanao na amin'ny olona ray io na amin'Andriamanitra ny maika fa i Jesosy Kristy Tompo dia mitondra fiovana aminao. Afaka raisinao amin'ny ohatra zany. Taloha ianao tamin'ny hoe mbola mpitovo célibataire zany, fa rehefa nanambady ianao dia tsapanao fa nisy fiovana teo aminao. Ny toetran'ny olona ray zany dia arakaraka ilay Andriamanitra tompony. Raha Andriamanitra tsy misy maso tsy misy sofina, izay tsy manim-bolo izay tsy velona akory no andeha ivavahan'ny olona anankiray dia manahaka an'izany ihany koa ny toetrany. Azagaga ianareo ry havana malalao amin'ny tompo. Raha mahita olona anatin'ny fiarahamonina, mahita ny fangirifirianany hafa, mahita ny fahorian'ny hafa, eo mangidy izany fiainana izany. Fa izy dia ahoana? Tsy mihetsi-po, insensible tanteraka izy eo anatrehany manodidina azy. Satria nahoana? Ilay Andriamanitra ifandraisany, ilay Andriamanitra tompony, ilay dia taviny isan'andro. Izay ilay Andriamanitra. Ary azagaga ianareo raha misy olona tahaka an'izany eo amin'ny fiarahamonina. Satria nahoana? Amafisiny any amin'ny salamy zany. Nenga ho jerentsika. Salamy 5:1 ny andininy 4 ka hatramin'ny 5. Andininy 5 5:1 ny andininy 4 ka hatramin'ny 5. Salamo. Dia ry havana efa hitantsika izany dia vakiantsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe volafotsy volamena ny sampiny ireny asan'ny tanan'olona. Manambavy izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manantsofina izy fa tsy mandre, manana orona izy fa tsy fanomolo, manan-tanana izy fa tsy mandray, manan-tongotra izy fa tsy mandeha, ary tsy mahaleo-peo ny tendany. Ho tahaka izany izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Mila fitandremana tsara ry havana hoe iza ilay totonao isan'andro. Fa tandremo sao lasa manompo asa isika. Tandremo sao dia lasa manompo vola aman-karentsika ry havana. Fa ny toe-pontsika tsirairay avy dia ho tahaka n'izay Andriamanitra ho tompontsika ihany. Ary ohatra faharoa, azy agaga ianao raha mahita olona ilay mpandeha makany amin'ny doany ireny, olona tiady,
olona mpampianga olona mandrakariva. Satria nahoana rehefa makany ianao dia zao foana teneny hoe raha koto atsatsinananatsy zareo atsatsinananatsy ny tena nanao an'io zavatra io, zareo atsatsimo atsy ny nanisy an'izao, nanao an'izao anao, nanao an'izao anao. Satria nahoana ilay Andriamanitra ivavahany ry havana dia ilay Andriamanitra mpandainga efa hatramin'ny ela, ilay Andriamanitra mpanamelika, ilay Andriamanitra izay hoe mpampiapanga. Ary io mpampiapanga ny jentilisa rehetra efa ho avy ilay faran'izao tontolo izao izy ihany mody manosika fa izy ihany no hiapanga ny reny olo reny amin'ny farany. Tandremo ry havana, iza ilay Andriamanitra izay andohalehany lohalikitsika. Fa ireto fiangonana izay tany Tesalonika reto kosa dia nahazo ilay endrik'Andriamanitra, satria Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra izay nivavahany sy ninony. Niaona tany Kristy izy ireo, ary rehefa niaona tany Kristy ny olona iray ry havana dia tena hoe ao ilay hoe tonga olom-baovao, tsy izy tsony ny velona fa Jesosy Kristy ny velona ao anatiny. Ny olona ao amin'ny Jesosy Kristy ry havana efa nanombo ny manontolo. Efa nandan'ilay olona taloha tsy miorina natao intsony hoe fitiavan-tena. Io fitiavan-tena io ry havana, io no anisany tena hoe mahatonga ny ady, anisany mahatonga ny fisarahana indrindra amin'Andriamanitra sy fisarahantsika amin'ny manodidina antsika. Fa ny olona ry havana rehefa tena hoe niaona tamin'i Kristy fa nanombo an'izany fitiavan-tena izany teo amin'ny azy fijaliana. Ninona izay mety karazana fifadirana, ninona izay mety karazana tsy fanarahan-tsaina, fifanarahana eo amin'ny fikambanana anankiray dia hoy izy hoe efa voavomby teo anazy fijaliana izany olona izany, tsy izaho intsony no velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Dia tanterakitsika ilay Jaona voalohany 4:20. Tanteraka reto Tesalonianina reto koa moa izany dinga ho jerentsika Jaona voalohany 4:20. Vakintsika izany rehefa hita any anaran'i Jesosy Kristy manao hoe raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra aho nefa mankalala ny rahalainy dia hampandainga izy, fa izy izay tsy tia ny rahalainy izay hitany, ataony ahoana fitiana an'Andriamanitra izay tsy hitany. Any ry havana, amin'ny fomba ahoana moa ny itiavantsika Andriamanitra izay tsy hitany masontsika nefa ilay rahalahintsika izay eo akaikintsika nefa tsy tiantsika, mpandaingatsika ozy ny soratra masina. Inona ny fampiarana azy raisina amin'izany ry havana? Ny kristianina dia nantsoina hifankatia. Rehefa nibebaka marina tokoa itsika ry havana malala ho amin'ny tompo dia tadideo fa ny aminao manontolo ilay olona taloha dia fanombohana teo amin'ny azy fijaliana. Matetika ry havana rehefa misy tsy fifanarahana eo amin'ny olona anankiroa samihafa dia anisan'izany mahatonga ilay izy resaka natao hoe ambo-po. Fa efa kristianina ianao ry havana, tadideo fa hoe efa mifatsihana teo amin'ny azy fijaliana anie zany ambo-ponao zany, ary nentiny Jesosy Kristy any anaty fasana izany. Aza vela hipotra intsondrany ry havana. Raha misy mitady kitikitika ny ambo-ponao, lazao izy hoe efa voavomby teo anazy fijaliana izany. Fizady natao hite satria kristianina, satria Andriamanitra fitiavana, ilay Andriamanitra izay ao anatiko. Fampiarana tsotra be izany ry havana. Mety eo amin'ny fiarahamonina izay nisy antsika tsirairay avy, mety nisy izay nandratra, tsy lavina fa masosotra indray nataon'ny olona, fa tarihany tenin'Andriamanitra itsika amela helika, satria ilay Andriamanitra izay tompontsika ry havana dia Andriamanitra mpamela helika. Ianao samy vady ao, impiry ianao no miady ao anaty tokantrano, fa impiry ianao nanao dingana voalohany andeha hifona amin'ilay vadinao iny. Fa kristianitsika ry havana, angatahany tompo alao ilay dingana amin'ny fitiavana. Jesosy Kristy ry havana, tamin'izy nitsangana tany maty
dia niseho voalohany tamin'ny mpianany dia ahoana ozy izy finaritry fiadanana ho anareo fa izy tsy mba niteny mihitsy hoe dradrakanareo mpianatra mafy kosa nataonareo ny tena nilozanareo tena ny azo fijaliana jerarony kosa re Andry Petera fa ahoana dia ianao so nafanafo be tamin'iny fa taizaka nalehanao avy eo tsy izany teny tsy resaka fanomeza tsiny nataony ry havana fa mbadiky ny hoe finaritry fiadanana misy famelana izany misy resaka fitiavana lalina izany tianao ho derain'Andriamanitra ve ny fiainanao ry havana tahaka nataon'ny Paoly an'reto fiangonana Tesaloniana reto Tesalonika reto andehantsika hifankaty fa ny ampo izany dia efa voatomboka teo amin'ny azo fijaliana izany ny lovanao sy ny fiainanao izay efa nataon'i Jesosy Kristy an-danitra izay mpanjinina ry havana efa manana lova ianao efa manana fiainana ny an-danitra ianao izay mpanjinina mandrakariva Jesosy Kristy jerena ry havana manaraka izany dia ho vakiantsika indray ny andinin'ny faharoa ny andinin'ny fahaefatra azafady tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ka reharehan'ny tenanay ianareo eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra izay manjoa anareo sy ny fahoriana izay retanareo ny finoanan'Andriamanitra velona dia mitondra amin'ny faharetana ny finoanan'Andriamanitra velona dia mitondra amin'ny faharetana teo izy mitondra amin'ny fifankatiavana fa ankehitriny kosa izy dia mitondra ny atao hoe faharetana ireo fiangonana ny Tesaloniana ireo ry havana dia nandia andro sarotra taon'ny fanenjehana mafy ireo emperora romanina izay nifanesy tamin'izany fotoana izany ary anisan'ny tena hoe nisy maty martyra mihitsy ny jaliny noho ny mahino mahakristianina azy fa zao ry havana ny fahamarinana raintsika amin'io arakaraka ny habeny fahoriana arakaraka ny ady sarotra izay lalovany eo amin'ny fiainanao dia tady ity fa atao fitahina ireny fitahina satria nahoany fitahina hitetavantsika ilay tompo Andriamanitra izay loharano-kery loharano fampiononana loharano ny zavatra rehetra dia tahaka ny fotaka mandrevy arakaraka ny leteanao dia davanao famonjena tompo vonjeo ary tsapantsika izany eo amin'ny fiainana ry havana ary ny ainan'ireo jiosy ihany koa izany rehefa milamindaminy ny fiainana tsy tsaroana ilay tompo Andriamanitra mivavaka ihany fa ahoana ohatry ny hoe tian-tsaritrariny ihany fa rehefa miady mafy ianao misy ady atianao mafy mahay mitady an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra isika amin'ny fanahintsika rehetra isika tompo Andriamanitra afao amin'ity ry ahy atao fitahiana ry havana izay ady sarotra lalovanao eo amin'ny fiainana amin'ny fomba fijeron'izao tontolo izao mety hoe kaiza amin'ny fiainana izany koa hoe dia mba fiainana fa ndehantsika atao amin'ilay masina kristianina an Jesosy Kristy dia hoe fahoriana ataontsika hoe fitahiana satria nahoana hitadiavantsika ilay tompo Andriamanitra tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka fa tadidio mandrakariva ny tanjon'Andriamanitra ny eo amin'ny fiainantsika dia tsy hoe ty olo ty dia ataoko miliardera tsy hany ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika fa ny tanjon'Andriamanitra voalohany amin'ny olona anankiray dia nana ny olona fiombonam-piainana amin'ny Jesosy Kristy fa rehefa hiala eo tsika ry havana Jesosy Kristy inga ny fandraisantsika nan-danitra any fa ity dia mila zarina izany reto fiangonana Tesaloniana reto nahita n'izany fahoriana izany fa tsy hoe niafina taminy izany hitan'izao hoe namana ny finoana enjehina misy tamin'izany ary tena hoe nidorana mihitsy fa nahoana tsy nampiemitra azy izany satria nahoana mibe ny fanantenany ry havana nitondra faharetana ho azy izany efa hitantsika ny any amin'ny Afrika zao voaingana nampalahelo be mihitsy amanko ny fanenjehana kristianina mamayvaiva tsy tahaka ny eto Madagasikara tonga dia ny olona ray fiangonana mena safidy izy mbola nompo an'izany Jesosy Kristy izany ve nareo fa raha tsy hanompo an'izany nareo hidinay ty fiangonana ty dorana ato
zay rehetra mbola samy joro fahavolombelona. Fa manatsafidinareo mivoa zay tsy hanompo an'izany intsony, fa tsisy mivoaka ny kristianina reny. Zany ny finoana zany, satria nahoana finoana velona an'ilay tompo Andriamanina. Dia nitaterahany zareo tokoa moa tamin'izay. Fa itsorantsika ny tompo fa tsy mba tahaka izany eto Madagasikara. Dia ao anatin'ny fahoriana ry havana, tahaka nahoana ny toe-po toe-panahy tokony hananantsika mba hahafahantsika mijoro ao anatin'izany. Andehantsika ao anatin'ny ady sarotra izay lalovantsika dia hianatra hiaina an'Andriamanitra. Mahaiza miaina an'Andriamanitra ry havana ao anatin'ny ady sarotra. Fa tsy monomonina mandrakariva. Fa izay no navoan'ny zanak'Israely tanany tany hevitra. Lalana tokony vita ao anatin'ny 12 andro amin'ny resaka haitany ny desera zany. Dia natao ino? 40 taona niodikodina tao, satria monomonina mandrakariva izy. Fa ngaritsy izy fasana tanany Egypta, nentina ty izahay. Fa ahoana izao fa monomonina mandrakariva, fa ao anatin'ny ady sarotra ry havana. Andehantsika hianatra hiaina an'Andriamanitra. Ao anatin'ny ady sarotra ihany koa andehantsika hianatra hiterana izany hoe Andriamanitra. Hisaotra an'Andriamanitra, hiteran'Andriamanitra. Efa nandalo teo amin'ny fiainantsika ve zany ry havana? Miady ady sarotra ry tompo fa dia misaotra anao. Fitsy ry havana no tena mahavita an'izany, fa ndeha narantsika izany. Tamin'izany fotoana izany dia fijoroana fahavolombelona taselan'ny anina dia zany resaka hoe fijoroana maha-kristianina izany. Fa ndeha kosa tariditsika amin'izao vanim-potoanantsika izao ilay izy. Tahaka nahoana fijoroana fahavolombelona izay angatan'Andriamanitra amin'ny tsirairay avy. Tsy miafina amintsika izao ry havana fa mafy ny ady eto Madagasikara. Vidim-piainana mbola tsy tafarina tamin'ilay resaka krizy ny ara-pahasalamana teo, misy zavatra isan-karazana. Fa ndeha itsika hijoro amin'izany hoe kristianina aho. Ka ao anatiny raha ohatra ianao hoe mpivarotra zany, amin'izao nge manaroatra daholo mivarotra, hoe miakatra hono ny vidin'ny-tsoloka dia eny koa vao mivoaka tasy le vaovao dia aty izy dia efa mampiakatra sahady. Fa ndeha itsika hijoro hoe non, kristianina alaiko fotsiny izay ahafahako izay hoe mampiodina ny tsenaka, mamelona ny vady aman-janaka, fa tsy hakatombo be amin'io satria nahoana kristianina aho. Ao ihany koa ny resaka raha ohatra hoe tandro filaminana ianao, atsahary resaka fanorana isan-karazany ity, fa mahaiza mionona. Raha manao an'izany namanao rehetrarehetra teneny hoe kristianina fa za kosa tsy mba namana izany. Itsoro amin'ny fahamarinana, mpitondra ao anatin'ny fanjakana ianao, fitahiana be zany, isaorana ny tompo zany. Fa ndeha koa ianao mba hiteny hoe itsoro kristianina aho. Raha manao an'izao raha koa manao an'izao raha be, za tsy lasa an'izany satria nahoana kristianina aho. Fijoroana vahavolombelona zany ry havana. Tsy mora ny fijoroana vahavolombelona, fa mamery anao ilay finoana izay ao anatinao, dia finoana an'Andriamanitra velona. Ho famitinina azy ry havana eo amin'ny sehatra ny fambolena, rehefa te hahazo voaingana ianao, moa zany ny ataon'ny teknisiana, raha te hahazo voaingana ianao na taranaka aingana amin'ny alalan'ny fiompiana, somary ampijalianao kely ilay hazo na ilay biby, matahotra izy ao anatin'izay hoe oy lany tamingana eto dia ny zavatra ataony aingana toa mamoa aingakaingana izy. Expérience efa natao maro moa zany hoe matahotra ilay hazo ohatra hoe misy vary zany dia somary retina kely le rano iny, dia matahotra ilay vary oy lany tamingana eto dia mamoa voaingakaingana be izy. Dia tahaka izany ihany koa ry havana, dia angalantsika lesona zany hoe ny fijalena, ny ady sarotra izay lalovantsika ataovy tombony ho antsika amoazana vo, fa vo inona le avoakantsika dia andehantsika hamoa vo fifankatiavana. Asehoany manodidina hoe zany kristianina zany, fa Jesosy Kristy mivelona ato anatiko. Izay resaka ampo, izay resaka tsy famarinana rehetra efa nomboako teo amin'ny hazo fijaliana zany. Ary za dia manana faharetana
satria velona ilay tompo Andriamanitra, manana fanantenana satria ilay lovako mandrakizay, dia fiainaka ao amin'i Jesosy Kristy, izay ny mpanjendiko mandrakariva. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ao antsika tsirairay avy kosa izany teny izany.